Dia araka nambarako teo moa zany dia miarabantsika rehetra totokantrano mandroso sy mampandroso ihany koa ny tenin'Andriamanitra, mandroso miaino ary mampandroso ny tenin'Andriamanitra ozy tsy miteny izao manonona ny hatsarany Iehosoa ato tokantranontsika Tsiriavy mazava ho azy ary mirazo antsika ny tena koa ny ambasadorany Iehosoa sy aty no mandroso amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra ary mitsidika ato tokantranonao na ny ampiasana ny eny an-dalana izay mandeha dia ny hatsarany Iehosoa amintsika rehetra zany. Eny tonga ny jiosy tsy tiany Iehosoa dia valiny mihitsy be satria tsy nitandrina didy folo Iehosoa, izay ny valiny dia ho hamarintsika izy satria tao anatin'ny didy folo ny zatra misongadina indrindra no omeko misy didy goavana tao amin'ny didy folo hoe tsy misy Andriamanitra fa tsy zah irery. Avakitsika hoe bokin'ny Exodosy toko faharoapolo, Exodosy toko faharoapolo avakitsika amin'ny anaran'i Iehosoa zay Exodosy toko faharoapolo, Exodosy toko faharoapolo mijerevantsika daholo ilay teny navoaka an'Andriamanitra dada Iava ianarany Israely tamin'izany fotoana izany amin'ny andininy fahatelo Exodosy toko faharoapolo andininy fahatelo izany hoe aza manana andriamanikafa fa izao ihany izay aloha ny anankiray kanefa iny Iehosoa tena nanan'Andriamanitra hafa mihitsiny raha ny sary hita manaraka zany ka io mihitsy izany na tonga an'ilay hoe atezerana voalohan'ny jiosy atria izy nilaza ny tena ny fandriamanitra tsika zay vao nahita an'ilay tenin'Andriamanitra farany teo hoe tena dikany teo zanak'Andriamanitra mantsy dia Andriamanitra izy. Moa Iehosoa mbola namoaka fanambarana koa hoe za sy ny ray dia iray ihany. Tena ny voto mihitsy ny fondro io jiosy io na hainao izany teny izany ho jerevantsika teo zay efa ohatsika aloha jereny ity hoe ary ny faharoa tao amin'ny didy folo izay anisan'ny songadina indrindra ihany koa dia mahatsiarova ny andro sabaty hanamasina azy andiny fasivy enemana no iasanao sy anaovanao ny raharanao rehetra andiny fafolo fa sabatany ava Andriamanitra ny andro fafito ko aza manao raharaha akory ianao amin'izany na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy na ny ankizy lanao ny ankizy vavinao na ny biby fiomponao na ny vahininao zay tafiditra eo am-bavahadinao tsy mahazo manao raharaha mihitsy zany raha vao zany vanandro sabata zany zany andesana hitatsika eto mihitsy zany zay teny izay tsy afaka manina moa tsy afaka manao raharaha vao tonga ny sabata zao jerevantsika raha ohatra ka nanaraka an'izany teny izany tokoa Iehosoa ny valiny tena tsy nanaraka an'izany izy ary tsy izy rery fa izy ilay dadany naniraka anazy mihitsy iny no niarana anao an'ilay hoe tsy nitandrina ny sabata izy zao reto amintsika atao amin'ilay sabata satria sabata nanomboantsika anazy dia vakitsika ary ao amin'ny Jaona somary mijery iletsika ny toko sy andininy amin'izao tsika miteny izao ao amin'ny Jaona toko fahadimy no vakitsika ahitantsika ny hoe niasa tamin'ny andro sabata io zanak'Andriamanitra io dia izay misy natezitra ny jiosy zay. Jaona toko fahadimy tena ny farantena amin'ny sambosambotra mihitsy ity zavatra ty atezerana be mihitsy para moa tena ny vonoany zareo amin'izay izy satria tsy zaka ny jiosy io ilay sary nandeha. Jaona toko fahadimy andiny fahavalo sy ny fahasivy voalohany dia toizantsika hatrany amin'ny andininy rehefa avy eo indray zany toizantsika foana izy. Jaona toko fahadimy andiny fahavalo sy ny fahasivy aleo hoy Iehosoa taminy mitsangana dia eto ny fandrianao ka mandehana mandeha ary niaraka tamin'izay dia sitrana lehilahy ary nitondra ny fandriany dia lasa nandeha kanefa dia sabata zany andro zany nefa ny hoe aza manao raharaha mihitsy ianao nataony Iehosoa ny batetana tamin'ny andro sabata lay lehilahy automatika tezitra ny jiosy ary anisan'ny mahatonga anazy tena tsy avy amin'Andriamanitra io lehilahy io kanefa mareko tsara fa nina moa ny fariseo moa tena tsy tiana azy sy ny mpanoran-dalàna no nahita an'ilay zavatra nataony dia tezitra ireo nefany ho anareo rehetra zay mino ny tenin'ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna tsy misy tenin'Andriamanitra mihitsy ny tao manao hoe mihaino ny tenin'ny fariseo na mihaino ny tenin'ny mpanoran-dalàna fa mihaino ny tenin'ny mpaminany ka raha mpaminany lay Iehosoa tokony tsy ny vonoana fa tokony henona mihitsy izy fa izay nefa aratseny jiosy aratseny dohan'ny jiosy tena ratsaina ny jiosy tamin'izany fotoana izany engany mahatonga saina ny jiosy ankehitriny nefa moa sarotra be izany sary izany dia ho amafisontsika nefa ny fa
tena io tsy ao soarery no niasa tamin'io fa atrany amin'ny dadana zay ngeka ny asy e zao nge vaikitsika andiny fa 5 de lasa raha lehilahy ka nanambara tamin'ny jiosy fa Ehosoa no nanasitrana azy andro sabata io a ty hitantsika reo tamin'ny andro sabata nanasitrana anazy teo rehefa ny ianao an'izany andro sabata fa tsy misy anyzamijanona zany tsony izay no profa efa tsy mipetraka ao anatin'ny fanekena didifolo tsony a ina moa ny Ehosoa fa mipetraka ao anatin'ny atao hoe fanekena vaovao. Ina moa zany ny olana va moa zany le olana fa de toizatsika nde zany ny sary zany a ny tsoratra masina ka aventsika vakina hoe amin'ny andiny fa 70 a hoe ary Ehosoa namaly azy kanao hoe ny raiko miasa mandrak'androany de za koa miasa zany hoe eto zany de samy efa miasa amin'ny andro sabata na Ehosoa na ny dadany ka vomafy daholo zany zay olona mitandrina sabata efa ilazana zany nareo mpitandrina sabata rehetra fa tena diso adresy nareo zay mpitandrina didifolo a io zao vaitsaketsaka ny didy goavana indrindra anankiray hoe fitandremana sabata de toatsika ary nefa vao manketady amono azy ny jiosy tsy no namany sabata io modisy io teny io namana sabata satria tsy azo anampiana ny teny tsy azo any esorana tsy misy mihitsy ny Ehosoa afaka mamany sabata zany fa nidika teny amin'io moa de hoe ila violel hoe saba zany hoe tsy nitandrina n'io sabata io zany izy raha vakitsika ao amin'ny baiboly katolika romanina nke jevatsika zay nisy teo hoe nanana ny dika teny mahitsy be kory zareo tamin'izany fotoana zany vakitsika amin'ny baiboly katolika romanina amin'ny bokyny Jaona toko fa fino teo 5 teo amin'ny andininy fa 7 eto moa zany diso le teny fa hoe ataony hoe Jesoa de tsy izy iny zany zao ny raiko miasa mandraketiny ary zao koa miasa izay ndray vao mainka nitady amono azy ny jiosy satria sady tsy nitandrina ny sabata izy tena mahitsy be tsy nitandrina ny sabata ny voalaza fa le dika tena atao protestanta izy ny tena novonovany hoe namana efa miteny ny soatra masiny hoe sady tsy azo anampina tsy azo anasorana dika zany fa tsy azo vahana zany io soatra masiny io dika zay dia fa atsika tsasa am'zay miaina hoe zatra tsy azo vahana zany sabata zany fatsoana be vava manao an'izany satria fa ny tena dika de hoe tsy nitandrina ny sabata izy ary koa zay zany le fahatosoana voalohany raha mijiosy fa tsy diso izy ary nilaza koa izy fa laza fa ray ny Andriamanitra ka nanao ny tena no mitovy amin'Andriamanitra izy zay io zany natezitra anazy mihitsy tam'izay fotoana zay ka aloha hiverentsika zay moa le dika teny protestanta teto hoe satria nefa vao mainka nitady amono azy ny jiosy no izy tsy nitandrina ny sabata de zay ny tena dika teny marina zay ny antony tsy azo anampina tsy azo anesoana na lalana amin'ny Mose na Ehosoa aza nanindringizana mihitsy ny hoe aza ampianareo ny tenin'ny Mose de aza anesoanareo ka tsy misy an'izany hoe Ehosoa na mahavany sabata zany fa tsy nitandrina mihitsy noho izy ary no satria tsy nitandrina ny sabata ary nanao an'Andriamanitra fa noho ny lazany koa fa Andriamanitra mirainy ka nanao ny tena mitovy amin'Andriamanitra izy io zany le dikany hoe zanak'Andriamanitra ka raha vao zanak'Andriamanitra io le fampianarana farany vao nijerevantsika teo iny io raha vao miteny hoe zanak'Andriamanitra ianao de Andriamanitra anao dikan'izay de tezitra am'izay ny jiosy zay zany anao sary voalohany hitatsika zay hoe tena niahy tamin'ny olona mihitsy ny Ehosoa ho jerevantsika indray ny tena Andriamanitra ny amin'ny Jaona toko 10 any a jereny soratra masina mikasika le am'zay satria efa hitantsika mihitsy aloha zany le teny teo mikasika ny hoe sady tsy nitandrina ny sabata izy a no nanao ny tena no mitovy amin'Andriamanitra satria izy hoe zanak'Andriamanitra izy a de tezitra be ny jiosy de mbola hojerevantsika indray ny ao amin'ny Jaona 10:30 a de ny Jaona 10:38 ndray ndrekiny hoe Jaona 10 a Jaona 10:30 rahantsika mamaky kely hoe reto nahatonga ny jiosy tezitra taminy a Jaona 10:30 a vaketsika le izy Jaona 10:30
izaho sy ny ray de iray ihany. Ay, zay mihitsy ilay tena tsy tiany Jiosy a, de amdiny faraika amin'ny telopolo de naka vato indray Jiosy hitoraka azy. Atreto zany izy hoe nampitovy an'ny tenany amin'Andriamanitra ray a, zay ndray zany sary faharoa zay, hoe isy Andriamanitra de iray ihany a, de naka vato ny Jiosy hitoraka anazy ary. Zay zany ny sary nitranga hoe io raha ny Jiosy fanaiky amono anazy indray. De ndreo ndray tsika jery indray amin'ny rikatra amin'ny andin'ny fahavalo amin'ny telopolo ary a. Teo amin'ny jaune toko fa izy misy teo 10:38 aleo ngamba afaka itsika amdin'ny enina amby telopolo 36 ka hatramin'ny 39. Moa zay no asiny raika ny rano an'izao tontolo zao fa no ataonareo hoe miteny ratsy ianao satria hoy izao hoe zanak'Andriamanitra aho. Io zany le zanak'Andriamanitra io mihitsy tena tsy zakan'zareo mihitsy io, satria le nampianarako anareo hoe ny atao hoe zanak'Andriamanitra de Andriamanitra ny dikan'izay. De hoy zay Hosoa, raha tsy manao ny asany raika ao ary aho de aza mino ahy, fa raha manao ny asany kosa aho a, na de tsy mino ahy ihany azy nareo a, de mba mino ny asa, mba ho fantatrareo sy ekenareo fa ny ray no ato amiko ary zaho ao amin'ray. De ozy ny tena Andriamanitra ny toyny, de nitady sambotra azy indray ny Jiosy fa nandositra azy indray izy. Zay tena kisambotra mihitsy ny ty zany e, satria tezitra ny Jiosy satria sady tsy nitandrina ny sabata izy a no manao ny tena no Andriamanitra am'izay. Io ny tsy zakany Jiosy, ary zay ny proof fa tena tsy nitandrina tidy fony Hosoa. Fa inona zany le tena nataony Hosoa e? Zay ny fampianarana ho jerevantsika rehefa avy eo hoe fa inona zany ny tena natonga ny Hosoa tsy nanao an'izany mitandrina ny sabata sy ny didy folo hoe tsisy Andriamanitra afa-tsy izy rery, satria de nitsahany tokoa le sabata nanao ny tena nitovy amin'Andriamanitra izy satria ny ateo zanak'Andriamanitra de Andriamanitra, sany de lozika ny Jiosy namono anazy. Ary zay natonga ny Jiosy ny teny foana hoe tsy mba avy amin'Andriamanitra io, satria tsy mitandrina ny sabata. Anao nge jerevantsika teny zay ho karoha kely vetivety kely io a, tsy mba avy amin'Andriamanitra zay jerevantsika kely zay. Sady miala tsiny kely amin'ny fahatampany ihany koa na itsany satria misy zatra kely natao araky teknika. Jaune toko fahasivy andininy fahenina ambin'ny folo ary ny jerevantsika kely a, Jaune 9:16 mikasika ny am'zay teny zay hoe tsy avy amin'Andriamanitra io, ary isan'ny natonga ny Jiosy namono anazy zany. Ary hoy ny fariseo sasany tsy avy amin'Andriamanitra zany lehilahy zany satria tsy mitandrina ny sabata. Zay zany nataon'le io ny fariseo. Fa ny vahoaka indray moa tena maly hoe ny sasany kosa ny teny hoe ataon'lehilahy mpanota ahoana ary no fahay manao fagagana hoy toy izany, de ny saratsaina izy korotana am'izay ny Jiosy zany teo. Atria ny sasany le nametraka anazy ho mpaminany ny teny hoe tsy marina zany tenareo zany, fa le fariseo no ny alina de miteny hoe tsy avy amin'Andriamanitra io matoa tsy mitandrina sabata, kanefa de io na mahafantatra fa mpaminan'Andriamanitra io. Zay natonga ananteny teo hoe amanaraka miaino ny tenin'ny mpaminany fa tsy fa tsy hoe miaino ny tenin'ny mpitondra fivavahana, ny tenin'ny mpaminany a, ary le mpaminany de Hosoa. Ary na mivoaka Israeliana zany iny fa mpaminany izy. Ka lozika am'izay noho ny amin'ny hoe satria tsy avy amin'Andriamanitra izy a, de ny vonoany zareo am'izay. Araka ny bokin'ny Jaune toko fahasivy ambin'ny folo a, vakitsika Jaune 19:17 angamba an'izy eo vakitsika kely a. Jaune toko fahasivy ambin'ny folo a 17:7 azafato fa tsy 19. Asikely jerevako anatin'ny soratra masina, ny ngamba jerevako kely ato le izy a. Jaune toko fahafiry marina mo izy iny. Jaune toko fahasivy ambin'ny folo a, eny andininy Jaune 19:7 ny vakitsika. Jaune 19:7 de miara mijesantsika sady tia ny entintsika mamarana ny teny androany de mandinika ataontsika hoe zay ny antony amin'ny zareo any Hosoa, satria no heveriny fo hoe tsy manaja ny lalànany ary lazainy fa tsy avy amin'Andriamanitra io a, satria tsy nitandrina an'le didy folo. Jaune 19:7 vakitsika indray izy amin'ny anarany Hosoa. Fa ny Jiosy namaly azy ka nanao hoe izahay manana lalàna ary arak'izany lalàna zany dia tokony ho faty izy satria nanao ny tena no zanak'Andriamanitra. Tanareo le zanak'Andriamanitra mihitsy ny tsy zakany zareo, satria ny terme hoe zanak'Andriamanitra de fanarantsika teo hoe galin'Andriamanitra ny dikan'izay. Amarana antsika anazy le hoe Salamo 82:7 a, ity zany no nitakiny zareo hoe ahoana ianao milaza ny teninao fa Andriamanitra nefa ny ato miteny hoe
tsy azo atao zany sary zany fa lasa tany Andriamanitra direct ianao. Salamo 82:6 ty le izy tia hoy zao hoe Andriamanitra ianareo ary zanaky ny avy indrindra nareo rehetrarehetra, ka ny olona izay miteny hoe zanak'Andriamanitra zany a de trandy Andriamanitra ny dikan'izay, de io ny zakany Jiosy a de ny vonoana izy a teo amin'ny fijaliana. Zay zany fa de mifarana teo zany ny fampianarana de miraso antsika samotainao soa ho tonga sainay hoe ay ve zany ny antony namonoany zareo anazy a noho ny am'izay lalàna anankiroa zay nodikany eo sao hoe izy sy ny dada niarana nitsakitsaka ny sabata ary izy milaza fa Andriamanitra voadika le Exodus 2:7 sy ny 9 a niara voadika de tandiny vonoany zareo. Inona kosa ny arana tonga ny Iosoa nandeha tamin'izany sary zany tokoa, inona ny antony a? Izay ny fampianarana hojerevantsika eo amin'ny lalana fahinana amby roapolo fa mifarana tsy aloha zany ny teny a hoe inona ny antony tonga ny Iosoa nanao an'izany fihetsika zany a misinina. Atria de tena tsy rariny tokoa raha am'zao hevitra zao hoe ahoana moa lalàn'Andriamanitra tany Mose no tandentsaana tokoa, fa ahoana le izy? De zay mihitsy no tena ho fakafaka antsika hatrany amin'ny farany am'izay hoe ny antony tonga ny Iosoa nanitsakitsaka an'io. Nanitsaka tokoa ve izy? Fa maiko mivady teny hoe tsy nanitsaka izy fa efa mandeha tao amin'ny lalana vaovao izy a, de zay le jerevantsika hoe fanekena vaovao. Farana ny teny fa hiary hivavaka antsika ary. Sotra betsaka dada mala iavany ny amin'ny teny rehetrarehetra sy ny menao. Sambatra be zay tena mihaino sy manaraka an'izao fanazavana izao. Fa tena fisokafan'ny saina, tena fanomezana ny toromarika rehetrarehetra ho an'ny olona zay te hahafantatrany marina ka te ho any amin'ny lantilanitra. Mijery ny hatsarana vitanao tao amin'ny Iosoa, ny soa vitanao tao amin'ny Iosoa hoe inona ny anton'izao zavatra zao, naninona no niteraka olona tao Israel, inona daholo ny fotopototra zany. Dada iavao, fotoana ny fampahafantarana ny marina ho an'izao tontolo zao atao fantatry zao tontolo zao ny tantara marina rehetra nisy sy ny zava-nisy teto amin'ity tany ity, mba tsy hisy olona tsy hafantatra intsony na iray azy. Ary efa nampahafantarinao kosa izy de asakasan'ny fanapaha-kevitra ray sy ny tsiry avy. Manatona anao izy, voavonjy. Dada iavasy Iosoa, tsy manatona anareo mianaka izy ho any amin'ny fanameloana mandrakizay. Safidy io sisa, dado, zay ady kosa mangataka aminao. Vonjeo zay mbola azo vonjena. Vonjeo ny hafa firenena, ny malagasy mbola azo vonjena. Na iza, vonjeo daholo izy. Dado, zany ny angatany zay ady mba vonjena ny olona. Voninahitra anao dada mala iavao amin'ny anarany Iosoa. Halleluja. Amen. De miraso antsika etra samoteny Iosoa ny amin'izany fampianarana zany a, de miandry ny toy ny fampianarana ndratsika de ho tahiny Iosoa toly manaraka indray veloma toly azy.